Itra ny tapany maraina kosa nanatanterahana ny ampaifadalana roa dia tafavoaka ihany koa ny IRC rehefa nandresy ny tamin'ny Manosy be tamin'ny isa 7:30 no 2:20 ary ny cheminot nandresy ny FTM Manjakaray tamin'ny isa 8:10 no 5:10 raha tsy misy ny fiovana dia ny 3FB no hitratroka amin'njareo cheminot amin'ny lalao manasa-dalana ary ny IRC kosa ifandona amin'ny TFM. Zay ny mikasika ny vadika amin'ny taranja baolina kitra isika antotsaina tamin'ny omaly sabotsy ilay hetsika nansoina hoe hazakazaka firaisan-kina ho fampandrosoana ny baolina kitra ny ligina Analamanga no anisan'ny tompomarika tamin'ny fanatanterahana anazy ity ankoatra ny hazakazaka izay nanodidina ny fariana nosy ny tanterahana omaly io nefa dia nisy ihany koa ireo karazana ady hevitra sy fanaisam-pitenenana izay voalaza fa hijerena ny vahaolana mpandroso ny baolina kitra malagasy. Fahombiazana tanteraka no azo ilazana ilay hetsika nokarakarain'ny komity mpanatanteraky ny ligina Analamanga taranja baolina kitra nampitondray ny anarana hoe hazakazaka firaisan-kina ho fampandrosoana ny baolina kitra malagasy. Saika tonga namaly ny antson'izy roa avokoa mantsy ireo natsoina tamin'izany. Teo aloha ireo mpikambana avy amin'ny federasion malagasy sy ireo filohan'ny ligy section isan-karazany nandakotra ny Kianja Mahamasina ihany koa ireo klub rehetra mifaninana eto Analamanga ary ny tena nagaga dia ny fahatongavan'ny sasany tamin'ireo mpanohitra ny fomba fitantanana ny kitra amin'izao fotoana izao. Ny alohan'ny nanaovana ny hazakazaka fiaraha-mietana manodidina ny farina nosy dia nisy ny ady hevitra sy fandraisam-pitenenana hijerena ny vahaolana mpandrosoana ity taranja kitra ity eto Madagasikara. Tamin'izany indrindra no nilazany Entsora Kotoarimanana ny tokony arahan'ny rehetra misalaha amin'ny fampandrosoana ny baolina kitra malagasy. Tokony hajanona amin'izay ho ihany izy ny fifanenjehana fa ny fifanomezan-tanana no tokony atao satria samy miara-marary amin'izao tsy fandrosoana kitra izao ny rehetra. Ankoatr'izay dia nanao antsoavy tamin'ny tompona andraikitry ny tanàna Antananarivo ny tenany amin'ny anekena ny anaovana ny Kianja Mahamasina ho sintetika. Nisy fahampiany foto-drafitr'asa ilalaovana mantsy hoy izy dia anisan'ny sakana tsy mampandroso nyity taranja ity. Tetsakilan'izany dia nidera ny ezaka nataon'ny Alpha ny filohan'ny FMF Andriamatoa Amady tamin'ny fitadiavan'ny vahaolana hatrany hitsaboana ny baolina kitra malagasy. Ambarany kosa nefa fa tsy tokony avela ireny ny federasiona sy ny fikarakarana fampandrosoana ity taranja ity fa tokony hisy ny fandraisana anjara mavitriky ny fanjakana foibe. Teo am-pamaranana ny fandraisana fitenenana dia nilaza mazavy Amady fa efa vonona amin'ny fanamboarana ho sintetika ny Kianjan'ny Mahamasina. Manome fepitaona hatramin'ny faran'ny volana aprily kosa nefa izy araiky ny mpitantana ny komina Antananarivo izany fanamboarana izany, raha tsy izany dia i Tomasina indray no hianoka ary ahazo io fanamboarana kianja io. Maro moa ny ady hevitra mandeha nandritra izao fiainana izao, nisongadina indrindra tamin'izany makasika ny ekipam-pirenena malagasy. Ho fanomezana ny ady hevitra ary dia milaza ny antson'ny mpitantana sy ny teknisianina eto Analamanga ny filoha federasiona malagasy ny baolina kitra amin'ity herinandro ity mba hijerena izay tokony atao. Nandritra ity lalaonany ity moa no nizarana ireo amboara ho an'ny sokajy fotoana rehetra nandritra ny taom-pilalaovana 13 Ambohidahy.